Tratrasunti andro alarbi faraika amroapolo ny volana aogositra telo ambe folo amby roa arivo ty tsika topilasy tokovavy akafaliana indray no iarahana aminao ary manasanao ihany koa anaraka mpanajana ny fampalalambo avao hatramin'ny farany fahatongavan'ny mpanelanelana iraisam-pirenena Atoa Joaquim Chissano eto amin'ny nosy eo ihany koa ny famoahana ny tety androm-pifidianana izay avoakan'ny senita atsoatsy ny makasika ny tontolon'ny fampianarana kosa dia ny fanombohan'ny fitsarana n'ireo taratasy mpanadinana n'ireo mpiadina ny baccalauréat technique satria ny fampalalambo avao entina amintsika ihany reo dia manasanao aloha anaraka izany hatramin'ny farany tonga hanadihady ny fivoaran'ny toe-draharaha eto Madagasikara ny lehiben'ny fanelanelanana iraisam-pirenena Atoa Joaquim Chissano raha nihaona tamin'ny mpanao gazety ny tenany ny tolakandro teo tena miserana-piaramanidina iraisam-pirenena teny vato isan'ny nasiny tao anatin'izany moa ny fikarakarana ny fifidianana sy ny fampihavanana izay karakarainy ny filan-kevitry ny fiangonana kristiana eto Madagasikara na ny FFKM. Que nous avons préconisé la dernière fois, et même la décision de la GIC, c'est de veiller à ce que les élections se tiennent cette année. C'est pourquoi l'élimination de tous les candidats en situation anormale devrait faciliter la tenue des élections cette année. Autrement, on aurait discuté infiniment. Ny fikarakarana amin'ny fifidianana amin'ity taona telo amby folo sy roa arivo ity no anisan'ny masony rehetra raha nambaran'Andriamanitra Atoa Joaquim Chissano lehiben'ny mpanelanelana iraisam-pirenena androany tolakandro raha vata amin'ny voningadona teny miserana-piaramanidiny vato. Mahakasika ny faniliana ny kandida valo izay mikasa hilatsaka ho filoham-pirenena dia nanamafy tsy filoha mozambikanina teo aloha ity fa nisy ny fanoheran'ny malagasy ireo kandida izay tsara talàna teto Madagasikara. Noho izany hoy izy dia tsy nisy velively ny fitsabahan'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena tamin'ny raha malagasy indrindra tamin'ireny didina avoaka ny fitsarana manokana amin'ny sahanan'ny fifidianana ireny. Raha ny resaka fifidianana kosa dia no amafisiny fa tokony ho tanterana amin'ity taona ity izany. Mino aho hoy Atoa Joaquim Chissano fa efa miandrandra fifidianana amin'ny malagasy. Tsy vahaolana ho amin'ny firenena malagasy raha ny nambarany korontana ary mino izy fa tsy hitarika fanakorontanana ny fanakanana izay misy ataon'ireo kandida izay voahika tamin'ny fanapa-kevitry ny fitsarana manokana amin'ny sahanan'ny fifidianana. Hoesorina atao ato ireo sazy niantra tamin'ireo tompon'andraikitra malagasy 900 izay nampiarana vondrona afrikanina ary ampiarina kosa ny sazy ho an'ireo izay misakana amin'ny fikarakarana ny fifidianana eto Madagasikara, hoy Atoa Joaquim Chissano. Napritika amin'ny fanelanelanana izay tanterahan'ny filan-kevitry ny fiangonana kristiana eto Madagasikara ihany koa ny lehiben'ny fanelanelanana iraisam-pirenena izay nambarany fa lalana hirosoana mankany amin'ny fampihavanana ny samy malagasy ary soana amin'ny fandriam-pahalemana maharitra.